Raikitra ny fifamaliana teo amin'ny solombavamboaka ny distrika ny Miandrivazo sy ny solombavamboaka ny Nosy-Varika izay minisitry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha nandritra ny fivoriana tetsy amin'ny lapany Tsimbazaza izay nanatanterahana ny fihaonana teo amin'ireo solombavamboaka sy ny minisitry ny mponina sy ny firaisan-kina androany. Panambanibanino député otra nefa no iverina aty andro. Tsy hoe lanonana panay eo foana manoa anazy. Mbola hoe lanonana. Sisy manokana dia nitsa. Vavava nataonao tao dia tapabolana dia nioka. Ianao nanaratsy ny député Miandrivazo satria mpanoatra nataonao ohatran'ny tsisy izy tao Miandrivazo. Tsy malala mianatra. Panoatra député Lova dia tena natao tsisy dikany tany zany. Nararanay loatra le nataony satria le vahoaka ny mitsinitsiny hafa. Ka iverina député ihany ka ve? Tsy hanao izay nanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena no nananatra anay amin'ny tiraraha ty. Raha araka ny fanazavana netan'ny solombavamboaka ny distrika ny Miandrivazo dia nanambany ny vahoaka ny distrika ny Miandrivazo ny solombavamboaka Maravola Miranty Dona nandritra ny lanonana fanaterana ny kabesony ampanjakatoera tao Belotsy Rubiana izay nilaza fakamboty ny distrika ny Miandrivazo ary tsy manana solombavamboaka. Tsy kena ny fanambaniana ny solombavamboaka tahaka izany ho hatrany nambara ny solombavamboaka ny Miandrivazo. Mety aminay le affirmation gratuite tsy le fanambanimbaniana député rehefa mba ministre ianao zany. Ianao zany député taloha dia lasa ministre dia avy eo ambanimbanianao ny député nefa ianao zao iverina aty. Zany zany zavatra fahitana azy olona tsy manana maizay olona tsisy azo manosina. Zay le hoe tsy maintsy valiana satria teo Masimbaoka zay no nalainy baraka. Nozony mihitsy aho faty hoe kamboty Miandrivazo fa tsisy député. Kamboty zany ange maty ray aman-dreny. Ahoana no nozony faty. Nandalo tao Miandrivazo izy impirina empotra ny fandalovany kabeso za ve iandry azy eo. Za manana ny asako. Nisy olo tena nefa député am'izay zany tsy maintsy valiana izy satria Masimbaoka ny nanaovany an'ilay izy dia Masimbaoka koa namalina anazy mba tsisy hoe akinafinafina ny zavatra ohatran'izay. Zavatra ohatran'izany zany tokony tsy miendrika ny olona hitondra firenena. Izy moa vao niteny an'iny tapabolina après niongana dia izay le izy. Tsy nitondra fanazavana mahakasika io fifamaliana io kosa nefa ny solombavamboaka ny Nosy-Varika Maravola Miranty Dona izay minisitry ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha nambarany tao anatin'ny fifamaliana teo amin'ny rotonto tafavonina iara-iasa amin'ny solombavamboaka ny Miandrivazo ny tena